Andrasana rahampitso ny valin'ny fitoriana napetraky ny KMF Knoe mahakasika ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanaparam-pahefana amin'ny fampelezan-kevitra ataona filohan'androm-panjakana ahoana ny mety ho fanapahan-kevitra ho raisin'ny CES. Ady amin'ny kolikoly ny emitra teboka sivy i Madagasikara laharana faha 720 izy tamin'ity taona ity raha toa ka faha 810 tamin'ny taon-dasa. Tsy fandriam-pahalemana mbola mitoy ny fisamborana ireo olona voaroiroy amin'ny raharaha fankanankerin'ny tany Tomasina. Isan'ny voakasika izany ny miaramila ny fisy, tsy mbola miakatra fitsarana kosa ity raharaha ity. Maresaka avy any ivelany, 570 ny vatan'i Gabriela sy Victor Hugo Peralta no feno tomboka-vatsy sy tevika ka nahatonga azy ireo ho tafiditra ao anatin'ny bokin'ny Guinness 720. Izy mivady no nahitana fiovana betsaka indrindra teo amin'ny vatany amin'ny olombelona. Manasanao ampanajana ary tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra hatramin'ny farany. Dia faly miara-banao any tokantrano indray tompokilasy tompovavy amin'ity vaovao faharoa ny Cool TV sy ny Cool FM ity. Manasanao ampanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny herinaratra indrindra moa amin'izao vanim-potoana isian'ny orana izao no etsika nomboana ny fampahalalam-baovao tapaka matetika ny jiro amin'ireo faritra maro eto Antananarivo. Raha ny fanazavana azo avy eo anivo ny jiro sy rano malagasy dia olana ara teknika eo amin'ny sous-station Tana Sud no antony izany noho ny alebiazan'ny fahavoazana moa dia misy ny fahatarana amin'ny asa fanarenana saingy mampafantatra ny orinasa jirama fa noho io dia vita an'io alina ihany ity asa ity. Vokatr'izay dia misy ny delestage na ny fahatapahan-jiro matetika mifandimby erana Antananarivo mandritra ity alina ity alohany amin'ny 10 alina iverina amin'ny laony kosa izany ho amin'ny rahampitso raha ny fanazavana azo teo anivo ny jiro sy rano malagasy hatrany. Vaovao mahakasika ny politika kosa indray no etsika noizana ny fampahalalam-baovao tsy misy intsony ny fanajana sy ny fanaran-dalàna eto Madagasikara ho ireo mpano politika sy kandida sy olom-bavambahoaka ary ireo fiarahamonim-pirenena manoloana ny fanitsahana ny lalàna fehizoro amin'ny alalan'ny didy mpitondrana midika ho fahatahorana. Anio safidin'ny vahoaka no antony ka anisan'ny niatrehan'ny filohan'ny tetezamita ny fampelezan-kevitra sy fampahafantarana ireo kandida ny mampara ny alahady lasa teo fanadihadiana mahakasika izay. Ho an'ireo kandida sy olom-bavambahoaka tsy miankina, mazava indray izany izao fa misy ny kandida mpanjakana ho fidiana sy olom-bavambahoaka raha ny zava-nisy teny Antsonjombe. 710 izy ireo manerana ny nosy. Mijery an'ireny dia ireny le hoe mbola mipetaka miraiky tao amin'ny patalohan'ny dada vao satria matahotra ny enjera. Matonao mbola miafinao andamosiny mama na hoasin'ny dada dia matahotra ny enjera zany dikan'izany. Raha olona manana ny azonamosiny ianao tsy miherikaloka fa tonga dia asehonao hoe zahako ty lehilahy ty fa tsy hoe eto ny ato aloha makamaidaionja koa makamaidaionja rasoa vao afaka manao zavatra. Zay fijery avao koa an'ireo zany olona tsy mahazaka tena zany matoa olona mangataka babena kely tsy babena roa. Raha ny marina aloha zany dia tsy azo atao raha ny feuille de route sy ny lalam-panorenana ny resahana dia tsy azony atao zay aloha kanefa dia mahagaga sy mahatalanjona ihany ny teo zavatra ohatran'izao. Raha ohatra kosa izy hoe milaza fa ny président Ravalomanana dia misy sariny eo dia tsy mitombona mihitsy zany satria président Ravalomanana tsy filohana institution fa président Ravalomanana efa tsy izy tsony zany raha ny nanaovana azy fa ny fahitana azy zany izao fampiasana ny asary ny président tetezamity zao dia verina efa tena fanitsakatsahana tsotro zao ny lalàna velona misy atao amin'ny firenentsika. Raha ny fahitako azy aloha zany hitantsika ihany le lalàna izay navoaka zany fa reny olon-dreny dia afaka manatrika mitinina zany amin'izao ny chef d'institution fa tsy afaka miteny dia fahitako azy zany mieritreritra an'izay atao hoe izay koa zany tonga dia nandikany hoe tsy miteny le sary dia napetany hoe sarina filoana institution nefa izy aloha zany ohatra manahiriny ihany zany fa ito zany le chef d'institution en plein pouvoir no chef d'institution en plein pouvoir no mametaka ny sary amin'le poster dia ohatrany hoe manahirakirany ihany aloha mijery an'ilay satria indirectement zany zay tsy mivantana fa akolaka misy kiteritery akolaka ihany ho an'izay mijery ho an'ny mpiasam-panjakana indrindrandrindra satria olona mbola fahefana le olona no mipetraka ny sariny na tsy miteny ary izy zany dia misy influence ihany misy fiatraikany ihany le izy zany eo amin'le vahoaka mijery sy ny mpiasam-panjakana indrindrandrindra amin'ny resaka faneriterena
tsy mivatana fahakolaka to. Ahoana ny fomba azahoana antoka fa hanara-dalàna ny fampandaniana ireo kandida ireo raha toka ireny ny zava-nisy tamin'ny fihodinana voalohany ny filoham-pirenena. Ny arahana hita ireny fa nofoanany CES ny ampahambato ny kandida ny filohan'ny tetezamita, izany hoe nekena izany fa nisy ny tsy fanaran-dalàna tao. Dia ahoana no azahoana antoka fa ho voafehy ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fifidianana ho avy io rehefa voapirofo fa tsy nahafeny olo ny kandida Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fihodinana voalohany. Melohan'ny ataony izy matoa tsy misalasala mandika lalàna manao zinona andidy amandalàna ohatran'ireny efa mahatsiaro tena fa tsy afaka miady madio tsony efa manameloka ny tenany sy mamery ny tenany izy. Fa ny lalàna ny fantatra dia hoe tsy azo atao ny manoana olona raha ao anatin'ny fitondrana fa itsika malala fa manaonao foana mpitondra ao anatin'ny rafitra io a justifie na vao marina indray fa tokony vaina marina ny rafitra mba tsy hipetraka tsony le hoe ny adala ve mora mahazo fitondrana sa ny fitondrana ny mora malasa adala. Filohan'ny repoblika dia ny malagasy rehetra fa tsy andany amin'ny politika ka tokony mba petraka maharay aman-dren'ny malagasy rehetra fa tsy natao iseho amin'ny antoko zatsy na izaroa na miandany amin'ny movansy zatsy na izaroa. Tsy didim-pitondrana mihitsy no anitsy ny lalàna fehizory hoy eo anivon'ny KMF Knoe. Nisy ny fitoriana napetraky ny Knoe eny anivon'ny filan-kevim-panjakana mangataka ny hanafanana ny andininy roa anatin'ny didim-pitondrana mitondra ny laharana 13 sy 20 tsipika 7 sy 900 milaza ny fahafahan'ny filohan'ny androm-panjakana manatrika ny fampelezan-kevitra sy mikasika ny fahafahana mampiasa ny sarin'ny filohan'ny androm-panjakana. Didim-panjakana izay niraisina tamin'ny 6 2013 sika samy malala fa tamin'ny 25 octobre 2013 no nataony fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy navoaka ny fitondram-panjakana tamin'ny ainao manjery ny fandraisana an'io didim-panjakana io tamin'ny enina fa tamin'ny 26 novembre 2013 vao nampahafantarina ny vahoaka tamin'ny alalan'ny ainao manjery io didim-panjakana izay niraisina tany amin'ny volana nefa tsika samy mahalala fa aorian'ny filan-kevitry ny minisitra na aorian'ny filan-kevitry ny gouvernemanta dia misy tatitra ataon'ny mpitondra tenin'ny filan-kevitry ny minisitra na mpitondra tenin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Raha ampitso no isy ny fanapahana mikasika ny fitoriana napetraky ny KMF Knoe ity ary anatrika izany izy ireo. Anisa mampiayay ity fiarahamonim-pirenena ity ihany koa ny tsy fahampalalana sy ny fampafantarana ity didim-pitondrana ity taoriany ny fotoana nanatanterahana ny filan-kevitry ny minisitra. Raha ny fanazavana azo azy dia tsy hita ity andininy ity taorian'ny filan-kevitra ny minisitra raha tsy ny fampafantarana izany nataon'ny ministry ny atitany. Amin'ny fomba hoana ary no ahafahana milaza fiovana raha toka ity fomba fanao ity no mbola mitohy. Ho an'ireo kandida deputen'ny filohan'ny tetezamita manerana ny nosy 10 miliara ariary ny volana tota nanaovana ny t-shirt sy ny fitaovana samihafa. Makasika izay vaovao ny fifidianana izay hatrany dia mpanara-maso fanonefany misa 30 eo avy amin'ny diaspora afrikanina avy atsy Eropa no hiparitaka manerana ny nosy anara-maso ny fifidianana amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao. Nitsinjara mazava tsara ny asan'izy ireo, ao ny manara-maso ny vizotra ny fampelezan-kevitra, ao ihany kosa ireo manara-maso ny ao anivon'ny birao mpandatsaham-bato manjitra ny andro ny fifidianana ny solombavy-bahoaka sy ny filohan'ny fifidianana fiodinana faharoa azafady. Hatreto aloha raha ny hitan'izy ireo ihany dia milamina ny fampelezan-kevitra ary tokony toy izany ampara-pavita ny fifidianana. Fanazavana. Et aux deux candidats à la magistrature suprême de mener des campagnes électorales dans le bon ton, le bon sens, afin que les élections présidentielles du deuxième tour et les législatives du 20 décembre 2013 se déroulent dans la paix, la non-violence, la convivialité et le respect des valeurs républicaines.
Vaovao mahakasika ny sosialim-bahoaka kosa indray dia 10 ny tahan'ny olona tsy miasa eto Madagasikara. Tazy azo lazaina fa ho ambany. Ny 20 ny olona nefa dia manao ny asa zarizary ary zary ambany zavatra ny asa ny ambanivohitra izay tokony ho antoky ny toe-karena ny firenena andalam-pandrosoana. Ireo no anisan'ny antony mahatonga ny toe-karena ho niiba tao enelanelany ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 raha oharina tamin'ny taona 2025 fanedediny Ida Asinjo. Nitombo 300 ireo tanora ao anatin'ny salan-taona afaka miasa eto Madagasikara toy ny amin'ny firenena andalam-pandrosoana ho an'ny taona 2020 raha toa ka 700 izany ho an'ny taona 2 teo aloha. Tombony ho an'ny firenena iray ny fananana mponina tanora afaka miasa. Olana nefa izany ho an'ny tany andalam-pandrosoana noho ny tanora mirona amin'ny tontolo andrenivohitra mitady asa. Ho an'ny tany mahantra nefa, ny tanimboly sy ny biby fiompy no iopanan'ny arena satria mahery ny 700 ny mponina no monina any ambanivohitra. Ilana ny fanamafisana ny fampiofanana arak'asa ho an'ireo tanora ireo ahafahany mandray anjara tanteraka amin'ny fampandrosoana eto amintsika toy ny any amin'ny firenena andalam-pandrosoana hafa rehetra. Tsy misy loatra ny olona tsy miasa fa ny olona manao asa tsy zarizary no betsaka mahatonga ny fahantrana. Tsy maintsy miasa foana le gasy fa mal utilisé. Sous-emploi zany misy eto Madagasikara, ohatra ny amin'ny tany andalam-pandrosoana rehetra, sous-emploi lié à la durée du travail, des sous-emploi lié à la inadéquat zany, ohatra ny hoe tsy ampy ny karama, mafy be le asa sy ny sisa. Sous-emploi lié à la durée du travail raha raisina ny olona miasa dia 100,000 zany tsy ampy ny ora iasana. Piasa 3/4 amin'ireo firenena andalam-pandrosoana dia antsoina hoe piasa mahantra noho izy ireo manao asa tsy mahavelona. Tsy miteraka tombony ho an'ny toe-karena izany. 700 ny asa dia asa marefo avokoa amin'ireo firenena voakasika ireo. Antony ilana ny fanamafisana ny politika mikasika ny famoronana asa mila mandray andraikitra ao anatin'izany ny fanjakana. Mitombo avoroena le revenu, le vola azon'le olona hifanakany ampianarana. Azonareo no zany zany fampianarana be da be amin'le izy dia tsy vita amin'ny fampianarana fa fampianarana asa koa dia tsy maintsy atao koa any amin'ny taorana tena tonona an'le izy fa any amin'ny agriculture koa azy développer dia ny tenenina zany mila manao asa be da be sy aingana dia le travaux immo reny fitateanareo tamin'ny sekanina le manalatsika afakafina sisy fa tsy maritra fa mila atao ela zany. Tsy nahafa-po ny vokatra eo amin'ny sehatry ny toe-karena ho an'ny tany andalam-pandrosoana tamin'ity taona 2020 ity. Ny iba isa 2 amin'ny tokony ho izy isa taona izany teo anelanelan'ny taona 2020 sy 2020. Androany no nampahafantariny sampandrarahany firenena mikambana misahana ny varotra sy ny fampandrosoana ny atotanisa mikasika ny fivoarana ara-toe-karen'ireo firenena andalam-pandrosoana. Vaovao tsy fandriampahalemana kosa no etsika anohizana ny fahapalalamba avao dia mbola mitoy izany ny fisamborana ireo olona voaroroy amin'ilay raharaha fakanankерina voasaringitra miaramila ny fista tsy Tomasina hatramin'izao fotoana izao. Raha loharanom-baovao ray avy any an-toerana izao hariva izao dia mbola alainam-bavany ao amin'ny zandary misahana ny eloka be vava any Tomasina amin'izao fotoana izao ity miaramila miaraka amin'ireo olona maromaro voaroroy hafa. Misy ihany koa moa ireo olona izay voasambotra ary avotsitra rehefa avy alainam-bavany. Nisy ny resaka ny fanaovana tamin'ny tompona ndraiky ny zandary tany an-toerana tamin'ny mpanao gazety androany izay lazan'izy ireo fa mbola mitoy ny fanadihadiana mahakasika ity resaka fakanankерina ity ary mbola misy ny olona karona amin'izao fotoana izao. Mbola tsy fantatra kosa raha ny vaovao azo tany an-toerana ny fotoana ny lorana ny azy ireo fampanoavana zany hoe ireto voasambotra avy nalainam-bavany ireto. Mahakasika izay tsy fandriampahalemana izay hatrany dia ilay raha iray kosa no sary ny velam-pandrika nataon'ny polisy-pirenena tetsy Ambohidahy saika angalatra fiara mijanona eo amin'ny toeram-piantsonana androany vao maraimbe tokony ho tamin'ny iray ora. Telo lahy izy ireo no niodiody saika angalatra fiara Mazda iray tamin'izany. Nanapitsika ny varavarana iray tamin'izy ireo ary nitsofoka tao amin'ny toerany ny mpamily. Ny roa kosa moa dia nanosika avy ao aoriana. Niditra tamin'ny fisamborana ny polisy tao aorian'izay ka nitsoka ireo roalahy nanosika ilay nipetraka teo amin'ny seza. Ny mpamily kosa dia tsy afaka nitsoka intsony. Raha ny fanazavana azy teo nefa ny polisy-pirenena hatrany dia efa nomanina ao anatin'ny orana mihitsy ity fotoana angalarana ireo voatondro ny olon-dratsy ireo zany hoe saika angalarana ity fiara ity no efa voaomana tao anatin'ny fotoanan'ny orana matetika moa ao anatin'izay fotoanan'ny orana izay hatrany no anararotany ireo mpangalatra ny asa ratsiny anono ny tsy fahenono ny besiny maro ny zava-mitranga aty ivelany.
Vaovao mahakasika ny lafin'ny toetrandro kosa indray dia efa iainana ary tsy azo ialana intsony ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fomba andanjalanjana ny fiantraikan'izany sy ny fanarenana ny voka-dratsiny kosa no lara-pahamehana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ireo ampandalina. Fanadihadiana miaraka amin'ny Ilda Asinjo. Tsy misy azo avahana fa efa samy voakasika ny fiovaovan'ny toetrandro avokoa ny sehatra rehetra na eto Madagasikara na any amin'ny tany hafa. Nanakirotana ny fandrindran'ny fiainan'ny mpiaramonina zany ary azo tsapahitanana ny vokany tena efa loza miantra zany amin'izao fotoana izao. Raha nahitinareo tamin'ity taon'ity amin'ny andro vivinina raha be moka be eto Antananarivo ny hafanana zany. Misy toerana izay tsy nisy tazomoka mihitsy, tsisy paludisme teto Madagasikara. Ankehitriny misy paludisme satria noho ny fiakaran'ny hafanana dia tonga ny aretina. Izay zao fiantraikany anankiray koa na mandehanareo any ambanivohitra fa miova ny fotoana ambolen'ny olona vary, mikisaka ny calendrier culturel noho tsy fampian'ny rano dia mikisaka dia mila misadapta amin'izay zavatra izay tsika. Misy karazany maro be ny zone côtière moa zany resaka corail maty daholo ny corail, tsisy barrière intsony dia pollution marine. Tsy misy fisorohana azo atao intsony ho an'ny sehatra rehetra ny fitadiavana ny paikady hiatrehana ny vokatra izany no tokony himatematesana ankehitriny. Efa samy mikatroka tamin'izany ny sampandraharaha rehetra hitadiavana vahaolana hiatrehana ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Ohatra hoe mikisaka ny fitaovam-bolena dia inona zany no tokony atao? Dia manakisaka ny fitaovam-bolena mety ny semence koa mety hovana hoe mba le semence fohifohy satria kely ny orana dia semence fohifohy dia mamokatra no ampiasaina. Dia ireny zany karazana activité d'adaptation. Nisy ny valandresaka narahana ady-hevitra natao hitadiavana vahaolana eo amin'ity sehatra ity, nandraisan'ireo mpikatroka amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny toetrandro anjara. Vaovao mahakasika ny kolokolo kosa indray kolokolo eto Madagasikara miteraka amin'ny hôpitalim-panjakana maro no mitaraina fa miaka matetika raha tsy mahatolotolotra ireo mpitsabo eny an-toerana. Nanao ny fanadihadiana momba izany TCB Felatana moa ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM ny fanojy indrindra tamin'ny fanambarana ny Transparency International ny tapisehoany ny kolokolo eny anivo ny isam-panaraha-panjakana izany. Ny ena ho 700 ny tata amin'ity taona ity raha 330 kosa izany tamin'ny taon-dasa. Na izany aza dia miembotra trany amin'ny laharana fa 700 tondray isika malagasy raha fa 710 tamin'ny taon-dasa. Fanadihadiany Nandriana Rajanson. Fampiandrasana fotoana maharitra fandrirarirana tsy firarahina tsotra izao raha tsy misy ny vola kely atolotra. Maro ny fitarainana mahakasika izany eny anivon'ny fiarahamonina eny ho an'ireo mila raharaha amin'ny asa-panjakana. Ka isan'ny voakasika izany ny tontolon'ny fitsaboana ho an'ny eto be filatanana izay nantononay androany. Tsy isan'ny tantara ireo niaran'izany noho ny hoe mbola mila fitsaboana avy amin'ny dokotera izy ireo, tsy ny rehetra kosa nefa. Nandresana anay aloha dia nahafinaritra satria vao tonga izany izay dia tonga dia niraisin'ny dokotera dia nikarakarainy dia nasainy mividy fanafody. Tsisy kolokolo kosa aloha fa arak'ilay prix napetraka zareo tao ihany nalohana. Ny dokotera aloha dia nandray am-pitiavana anay mihitsy ny dokotera tamin'ny vao miditra izay. Nanaiky ny fisian'io endrika kolokolo io ny tompona andraikitra teto, saingy nanipika fa efa misy ny fanaraha-maso entitra atao manoloana izany ary efa nisy ny fivoarana hita. Tsy mialonjafy ny hôpitaly eto be Falatanana raha ny fanazavana azo. Tranga misy ihany koa anefa ny hoe ny tsy fifankazahoan-dresaka matetika no heverin'ny olona ho endrika kolikoly. Dokotera maika na le rasasy le fantanian'le olona koa indraindray ohatrany hoe ohatrinona no laninay amin'ny fandidiana io dia le dokotera zany mety miteny izy hoe mety lany eo amin'ny 2 hetsy eo nareo vidim-panafody dia asa na tsirehan'le olona le hoe vidim-panafody vidinao amin'ny pharmacie na manao fanahinina izy fa rehefa avy eo izy miresaka amin'le havany fianakaviana maromaro manaraka ao ambadika eo dia hoe mila 2 hetsy hono le dokotera. Zany teny hitanay zavatra mitranga. Ho fisorohana tsy fifankazahoan-dresaka araka izany sy isorohana arak'izay tratrany kolikoly, misy ny toromarika samihafa efa apetraka ahafahan'ny mila fitsaboana sy raharaha mahafantatra avy hatrany ny toerana sy ny tompona andraikitra tokony alehany. Misy zany ny fivoriana matetitetika miaraka amin'ny mpiara-miasa fampahafantarana anazy na fampatsiahivana azy ireo hoe tsy azo atao mihitsy ny maka vola amin'ny olona tsaboana atao amin'ny hôpitaly.
eny amin'ny rindriny ny hôpitaly eny, ao amin'ny triage, amin'ny salle d'attente, any amin'ny couloiran'ny hôpitaly, erany amin'ny varavaran'ny hôpitaly ary saika efa misy afisy dodolo hoe tsy azo ataony manome vola dokotera na rasazy na mpanosika marary na mpiasa ny fahasalamana miasa amin'ny hôpitaly, tsy azo atao mihitsy fa mahavoasazy zany. Entitra ny tompona andraikitra raha ho an'ny eto amin'ny hôpitaly be filatanana amin'ny fitsirihana ny fihetsiky ny mpiasa rehetra ao aminy. Misy ihany koa ny tahiri-kevitra ahafahana mitaraina raha misy ny trangana kolikoly eto. Tsy ny lafin'ny fitsaboana ihany anefa ny tena ahitana izany, fa indrindra ihany koa amin'ny sehatra maro toy ny fifamoivoizana, ny fampianarana, ny fitandrona ny filaminana. Tamin'ny fanambarana nataon'ny Transparency International androany, ny 920 isanjato ny tahampisehoan'ny kolikoly amin'ireny sampandraram-panjakana ireny, raha 230 isanjato zany tamin'ny taon-dasa teo. Izy zany araka lazaiko teo dia tahampisehoan'ny kolikoly, ka tsy misy hoe faritra tena mazava le izy na sehatra tena mazava, fa ny zavatra tantan'ny fanjakana zany no nanaovana fanadihadiana, ka mpanao fanadihadiana 7 ekena eran'izao tontolo izao no nanao fanadihadiana momba Madagasikara, ka ny 2 amin'ireo no teneniko dia ny anankiray fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena na ny banky mondial, ary ny faharoa dia fanadihadiana nataon'ny banky afrikanina momba ny fahampandrosoana ny bady. Misy ny lalàna mameny resaka kolikoly eto Madagasikara, na dia ny ena aza ny tampisehoana kolikoly tamin'ity taona 2024 ity, mitana ny laharana fa 720 i Madagasikara amin'izao fotoana izao, raha ny laharana fa 820 amin'ny firenena 770 aza tamin'ny taon-dasa. Izany hoe niemotra no sady noharan'ny firenena 7 be izao. Fanoesorona avokoa ny mponina monina manodidina ny orinasa iray dia tsy akadim-bahoaka. Raha ny fanazavana moa dia ilainy ny tompony ny tany no antony izay fanesorana izay, trano misa 12 tafo no miorina eo ambonin'ny tany ny orinasa iray izay voatery no esorona io. Nomena fotoana ireo olona teny antoerana araka izany amindra ny entan'izy ireo sy andrava ihany koa ny tranony. Efa nisy moa ny fifanarahana tamin'ny tompony ny tany sy ny olona monina eo amin'ity toerana ity, ary nisy mihitsy ny fifanaovana soni tamin'izany. Nanaiky ihany koa ny tompony tany fa onerana ny vola laniny ireo mponina tamin'ny fanamboarana ny tranon'izy ireo. Nanaiky avokoa ireo olona monina amin'ity toerana ity ihany koa afa efa nandray izany tambiny izany. Fanampanazavana. Fakanambava ny teny amin'ny gendarme dia nilasainy eny hevitray hoe raha voalohanareo zany tany misolo tany, trano misolo trano dia mety anaiky haly zay. Dia tany amin'ny firaisana indray no nanatanteraka an'le fifanarahana. Tsy azo vidiana ny tranonareo izy fa tambon'ny fanjavana no menanareo. Nomena anay zany raha ny tetim-bidiny anay zao misy eo arakaraka ny valerany. 1 million dia 1 million. Andeha petraka ery sisy morona tsy mery izy aloha mindra entanay fa tsy hitanay zay ho ale. Zay zany zao hatramin'izao dia mbola ety foana aloha miandry ny entanay satria mbola misy ety dia tsy afaka miala ety zay fa ny eny am-piteny nefa misy miandry. Mpanararaotra eo andaniny eo tsy hitantsony, ny entana very, ny tele anay zao very, ny akoho anay very. Olana ity moa dia tsy naomby ny fiasan'ireo mpanao politika sasany niketika ny teraraha ity, na dia efa nisy aza ny fivoriana ny kasana anitatra izany sy korontana teny antoerana androany atoandro moa raha ny vaovao azo hatrany. Anio alina no fotoana farany ahafahany ireo tokantrano samihafa ireto mijanona eo amin'ity tany ity. Fa makasika kosa indray ny etsika izay ho tanterahana eo amin'izay manoloana ny fahatongavan'ny fety izao dia tanterahana rapitsetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamatsina ny etsika ara-barotra Big Shopping hatramin'ny fahavalo ny volana Desambra ho avy izao. Andiany 10 izay tafiditra amin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely izy ity, pitsidika hatrany amin'ny 4 alina no andrasana mandritra ny 4 andro izay andrasan'ireo trano eva misa 200 mahery. Fanadihadiana sy fanampanazavana. Izy io moa spécial Noël sady spécial fin d'année dia ao ihany koa le hoe liquidation de l'année, zany hoe zana ho taperina ato avokoa ireo karazan'entana rehetra nisy tamin'ity taona ity sy izay hoe nivoaka farany ihany koa. Fananana misy eo amin'ny samy mpivarotra zany hoe izay manana entana mora indrindra dia ry zareo zany mahazo loko, zany hoe tombona antsika mpanjifa ihany zany satria manjifa zavatra mora zany tsika. Vaovao ara-kolotsaina kosa indray dia sehatra fahana mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny lafiny sosialy ny maha-mpikambana ao amin'ny antoko-pihira takan'ny tarika Fort Jesus. Aporofin' moa ny tolo-tanana entin'ny fivondrona ny tanora kristiana Fort Jesus amin'ny 14 ny volana Desambra ho avy izao etsy amin'ny sekoly Sainte Famille etsy Mahamasina. Fanadihadiana miaraka amin'ny Anarindra Randrianomanana. Samy manana ny fiangonany sy tanàna heviny avy ireto tanora mpikambana ao anatin'ny antoko-pihira Fort Jesus ireto.
sakana entina anampiana ny ankizy anefa izany fa tombony ahitana ny tena olana eo amin'ny sehatra sosialy, fampisehoana, tolotanana entina anampiana sy hitondrana faliana eo anivon'ny akano fitahiana. Dingana iray ny hetsika fa anjaran'ireo mpijery no mameno ny fanomezana ho an'ireo ankizy. Te karakara zavatra izay hoe manina moa raha andro krismasy dia tsy hanolotra zavatra ho an'ny sasany dia izay ny eritreretinay hoe nahita an'ilay centre izay centre mampalahelo kely izay dia akano fitahiana ny anarany dia nahita an'zareo izay dia nieritreritra hoe manina moa tsika raha manao fiderana krismasy dia ny vola azo rehetra sy ny zavatra azo eo dia ho atolotra ho an'zareo fanatsiarana ny fiainan'zareo ao zany. Mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fahasahiranana iainana eo anivon'ny ivitoerana fitaizana-ankizy ireo tanora ao anatin'ny tarika Fort Jesus ka antony voalohany ny hetsika. Mila finiavana sy fahatsapatena ho an'ny mpikambana nefa ny fanomanana hetsika tahaka izao. Rehetra samy manana ny hoe moyen ny ahafaha manampy ny olona dia izay resaka mozika izay ny hita hoe nanavanana zany ho anona manokana dia izay ny ohatra ny hoe mbanja briky etiko ampiasaina hanampiana ny fiarahamonina eo. Tolory azy, mazava ny afatra entin'ny tarika mba hanampiana ny akany ary hitondrana faliana ho an'ny ankizy indrindra amin'izao akatoko ny krismasy izao. Tanora mampita hafatra amin'ny alalan'ny hira ary ampirazantsara izy ireo. Amaranantsika ny fahampalalam-baovao dia araka ny entana aminao isakariva tahaka izao dia mahakasika ny bokin'ny Guinness 724 amin'ity anio ity dia hitondratsika any Amerika Atsimo n'ity bokin'ny Guinness 724 ity. Mifankatia miavaka mitovy tadokanga raha ny fankafizan'izy ireo ny tomboka vatsa sy tevika ireny. Atreto izy roa ireto no manana izay betsaka indrindra maneran-tany ary olo malaza ihany koa any amin'ny any. Fanadedina. Tsy biby akory fa tena olombelona ireto amin'ny sary ireto. Tsy mifidy toerana intsony fa feno sary maro loko ny vatany rehetra ary karazana haingo amin'ny vatana no mampiavaka an'ireto mpifankatia ireto. Raha tambatra, ny 570 isanjaton'ny vatany no feno tomboka vatsy, miampy ireo lavaka 520 misy tefy, 220 ireo firavaka asisika ambany hoditra, 5 firavaka manokana mipetraka amin'ny nifin'izy ireo, ankoatra ireo karazana kavina sy tevika amin'ny maso sy ny faritra hafa amin'ny vatana, hatramin'ny leran'izy ireo no mivaky roa. Gabriela sy Victor Hugo Peralta no anaran'ireto mpifankatia ireto. Izy roa no nahitana fiovana betsaka indrindra teo amin'ny vatany maneran-tany. Tafarainy sy manina, niova tanteraka izy roa ireto raha ampitahaina amin'ny endriny teo aloha noho ny fisindreo sarisary maro loko mameno ny vatany sy ireo ravadravaka. Toa miendrika akanjo ny fisindreto tatuazy amin'ny endrika rehetra mandoko ny hodin'izy roa ireto. Afrina no nanaovana ireo lavaka sy tatuazy samy hafa ireto. Anao ahoana ny fanontaniany zafikely sy ny taranaka ny aoriana rehefa antitra izy roa momba ireto sarisary samy hafa amin'ny vatany ireto. Hatreto aloha, mbola tena mahaliana ny maro izy ireo ary fanotofana sy andoavam-bola ny fakana sary azy. Anao ahoana kosa izany rehefa miketrona ny hoditra. Dia ny sary mahavariana eny ihany koa no entsika maranana ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity tompoko lasy tompoko vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany dia aterina hatramin'ny ny fisaorananao ary mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-peona ho amin'ny rahampitso indray.